Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Malo ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny logité. Monto plus, tiamitsika malagasy. Monto plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tonga soa tanatin'ny fotoanany fampalalam-bavao amin'izao takariva ny alarobia fa 7 ny volana septambra izao ireto ny lohatenitsika. Nizara ny vinany fisandratana 3 tamin'ireo mpianatry ny INSCAE ny filoha teo aloha ery radionarimampianina androany. Mandritry ny 3 andro no manaraka fiofanana ireo solitenan'ny kandida rehetra izay hiatrika ny fifidianana ho filoham-pirenena. Trangam-piarahamonina kosa nytolobatana ilay manamboninahitra polisy izay voaroroy ho nandray anjara tamin'ny fandrombana volamena teny Antsahavola. Nofaranana androany tetsy amin'ny masoivohin'ny Chine nanisana ny fiaonana amin'ny tampony ny resahana manokana ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika izay natao tany Beijing ny 7 sy ny 4 ny volana septambra lasa teo. Ary any ivelany kosa hitsidika ny Seoul tsy ho ela i Kim Jong-un filoham-pirenena avy any Korea Avaratra. Izay no sombitsombiny amin'ny vaovao izay hoarahantsika amin'ity takariva ity ialana tsiny raha teo aloha ny fahatapahana teny ambolohany no ny fanatsarana izay tsy maintsy natao izao ary isika dia iroso avy hatrany aloha ao anatin'ny actu sy ny la une ialanao amin'ny tenako sy Rina Andriamalala. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Politika sy fiainam-pirenena ary mandritry ny 3 andro dia manaraka fiofanana ireo solitenan'ny kandida rehetra ny EIZA sy ny SENI no misahana manolotra izay fiofanana izay tamin'ity androan'ity dia misy 20 ny kandida izay nanatrika izany fiofanana izany tamin'ireo 430 izay andrasana. Araka izany ny solitenan'ireo 20 kandida 20 ireo no nanatrika izany fanofanana izany. Lafiny maro araka izany fa tsy mivoana anatin'ny tontolo fifidianana no hanofanana azy ireo isan'izany mikasika ny fanaraha-maso eny amin'ny ivon'ny birao fandatsaham-bato izay tena voafeny lalàna ampahafantarana azy ireo ihany koa araka izany ny antsipriany sy ny fampiarana ny lalam-pifidianana teny an-toerana nanatrika izany Miora Miarinjatovo sy Doda Rahajanjato. Iray volana mahery tsy hatongava ny fifidianana dia mbola tsikaritra ho tsy ampy ireo fanentanana rehetra manodidina izay hisarihana ny olona natanteraka ny adidiny ho ny EIZA na ny ivon-toerana elektoraly ho an'ny demokrasia maritra eran'ny Afrika. Tsy niponina ihany fa ireo kandida aza dia mbola misy tsirototra amin'ny fanatanterana ny fifidianana ho izy ireo androany. Voaporofo izany tamin'ny tsy fahatongavana ireo solitenan'ny kandida miisa 9 tamin'ity atrikasa no karakarain'ny EIZA sy ny SENI ity. 20 ihany mantsy ireo solitenan'ny kandida namaly ny antso androany. Isan'ny anofanana ireto solitenan'ny kandida ireto anefa ireo fepetra rehetra takiana
rehefa andefa soloteny eo anivon'ireo birao fandatsaham-bato. Dia oviana daholo le délai no tsy maintsy le délai tokony respectena zany. Dia manaraka an'izay tena hoe inona no tokony arahamaso rehefa misokatra ny birao-pifidianana, inona no tokony arahana maso rehefa mizotra ny fifidianana, dia inona no tokony arahana maso rehefa mikatona ny fifidianana sy ny fanarahamaso koa ny fandefasana n'ireo voka-pifidianana avy eo amin'ny birao fandatsaham-bato makany amin'ny SRMV. Noazavaina teto ihany koa ny antsipirian'ny fampiarana ilay lalam-pifidianana na misy amin'ireo solotenan'ny kandida aza no efa mahafehy izany. Fantako zany ny pisipisy ny hoe inona ny atao amin'ny fifidianana. Fa mahatonga anay dia mijery hoe voalohany inona ny lalàna mifehy amin'ny fifidianana magnaraka na izay zavatra tranga amin'ny fifidianana magnaraka fifidianana sombavim-bahoaka zany. Dia ny faharoa inona ny lalàna vaovao. Fahatelo amin'ny adihevitra vio ho ampiarina ve ilay lalàna sa tenenina fotsiny. Anao formation de formateur izany hoe ame amin'ireo outil rehetrarehetra fa ny antoko sy ny candidat mafehy ny anjara andraikitra ny délégué de bureau de vote. Dia tsy maintsy ametraka izay ny délégué de bureau de vote amin'ireo bureau de vote miisa 24 852 ary efa vonon'ireo olon'ireo. Ary izay raha teo dia efa miomana amin'izay formation izay ka tonga moa ty fanasany ty dia ilaina be da be ilay fizarana an'izay fahaiza-manao ahafahantsika zany mametraka an'ilay anjara andraikitra ny délégué de bureau de vote any amin'ny toerana rehetrarehetra. Aritra 3 andro ity fiofanana ity ary isaky ny misy loha hevitra raisina dia arahina ady hevitra amin'ireto solotenan'ny kandidat tsirairay ireto. Tanjona isi ny fifidianana madio sy mangarahara hatrany aloha mandritra ary aoriana ny fifidianana hoy ny senisy ny EISA izay mikarakara ny atrikasa. Hojerentsika ny sary sy ny famtinana ny fiatrehan'ny filoha Rajaonarimampianina ny mpianatry ny INSCAE androany fa mialohan'izay dia hampahafantarina anao fa ny tolo-batana ilay manamboninahitra polisy voaroroy nandroba volamena. Nanomboka ny 17 septambra no efa nisy ny avis de recherche momby polisy io no izy voasaringotra tamin'ny fandrobana amin'ny tampiadina teratany Sri Lankais ka nahavery volamena milanja 5 kilosy 700 grama manoloana izay raharaha izay manamafy ny polisy pirenena fa tsy miaro ny ratsy ary natao an'ny rehetra ny lalàna. Nisy teratany Sri Lankais niarana fandrobana amin'ny tampiadina teny amin'ny faritra Ampasamadinika ny alatsinainy 10 septambra. Very tamin'izany ny volamena milanja 5 kilosy 700 grama. Nandritra ny fitsiriana nataon'ny mpitandro ny filaminana kosa no nahitana fa tavela teo an-tsavola ny fiarakodia nampiasain'ireo olon-dratsy saingy efa tsisy marika ahafantarana azy intsony. Misy teratany Sri Lankais ireo andeha hivoaka ho any ivelany ary efa andeha hivoaka ny trano izy zany tonga teo amin'ny arabe dia nisy nandrava avy hatrany lasa tamin'izany dia volamena. Araka ny angom-baovao voarain'ny mpitandro ny filaminana nisy manamboninahitra tamin'ireo olona nandroba ilay teratany Sri Lankais saingy rehefa nataony fikarohana dia tsy namonjy ny toeram-piasany intsony ilay polisy. Nisy noho izany ny avis de recherche momby manamboninahitra io nivoaka nanomboka ny 13 septambra teo. Dia nisy olona tsara sitrapo milaza fa rehefa nisakanan'ny polisy nanao polisy de la route zany io fiara io dia nisy mitonona hoe commandant tao anatiny. Na dia adina hoe polisy nanao polisy de la route reo nanamarina an'izay ihany koa fa nisy mitonona commandant tao anatin'ny fiara io. Tadiavina ny tompon'ilay fiara dia nilaza ny tompon'ilay fiara fa nisy nindrana io fiaran'io ny hariva ny alatsinainy. Dia nikarohana iza le nindrana an'ilay fiara dia le commandant. Nitony fanadiadiana ka voasambotra teny Sabotsinamena ny tompona antoka voalohany tamin'ilay fandrobana. Ny aiky elony ihany koa ilay mpamily izay mahalala ny fandaram-potoanan'ilay Sri Lankais tompony volamena. Ho malimaraina kosa no ny tolo-batana niaraka tamin'ireo volamena tany amin'ny sampana eloka be vava ilay manamboninahitra voaroiroy. Marina hoe commandant io manamboninahitra atao amin'ny polisy rehefa meloka dia meloka fa tsy miaro ny ratsy zahay atolotra ny fisarana izy zany déféré izy zay ny voalohany. Ao aorianan'izay tsy maintsy misy mesure administrative andehanany
anaovana dossier disciplinaire ho anazy a mba andehanany amin'ny conseil de discipline ny police nationale. Atolotra ny fitsarana ny taratasinady momba ity raharaha ity. Olona efatra izy ireo no miatrika fampanoavana, mbola andalam-pikarohana kosa ny naman'izy ireo iray. Izay no mikasika iny vaovao trangam-piarahamonina iray iny fa nizara ny vina ny fisandratana 340 tamin'ireo mpianatry ny INSCAE ny Flo Ery Rajoanaromampianina izay ratsaivina ihany koa dia efa nampianatra tao amin'io sekoly ambony io. Ny songadina tao anatin'ny famelabelaran-kevitra nataony ny fanolorana ireo foto-kevin-dehibe anatrarana ny fanambogoavana amin'ny alalan'ny fahaizana mijery ireo lahara-pahamena tsy maintsy hatrena sy tsy fomba anetsehana ny fampandrosoana maharitra. Nafana ihany koa ny ady hevitra izay nandraisan'ny filoha teo aloha sy ny namaliny araka ny tokony ho izy ireo fanontaniana nanitikitika ny sain'ireo mpianatra. Tahak'ireo tanora marobe mpianatra avy amin'ny ambaratonga ambony toy ny Université Nakatso sy ireo université maro hafa tany amin'ny faritra dia nandray ny filoham-pirenena teo aloha Rajoanaromampianina ihany koa ireo mpianatry ny INSCAE nampahafantatra ny vinany fisandratana 340. Tsy amin'ny maha-kandida azy ihany no nitondrany izay fandarana asa izay fa indrindra ihany koa mamainty milaly no sady mampampianatra azy tamin'izany fotoana tato amin'ny sekoly ihany. Ireo teboka lehibe tsy maintsy napetraka tamin'ny laony nandritra ny 4 taona nahafahana nampandeha ny fitantanana ny firenena mba hifanaraka ihany koa amin'ny fitsinjovana ny fiainan'ny vahoaka no nisarian'ny sain'ireto tanora ho avy ny ampitso ireto mba hanana fijery mitsinjo lavitra. Ny voalohany priorité na tonga dia l'éducation sy ny santé ny tena priorité. Mafy amin'ny filoham-pirenena dia mahita an'izany hoe reny mpianakaviana mafy amin'ny mbola tsy hitanao zany fa rehefa mahita an'izany eo maso ny filoham-pirenena io izy ianao hoe vaky tsy raha fotsy fa ngamba mihinana hôpitaly dao ihany tao anatin'ny fotoana nanan'ireo bloc opératoire dia fantenenatsika teo tao anatin'ny fotoana sy telotona nanangana 250 mihoatra centre de santé de base satria mihitany zany. Zany tonga tito tamin'ny 2014 aza dimy tantara nous étions un pays sanctionné par tout le monde. Il y a tous les niveaux économiques, diplomatiques, financiers. 92% de pauvreté et d'extrême pauvreté dans un programme. Si vous n'avez pas d'argent, c'est qu'il y a d'extrême pauvreté. Taky fotoana ny asa fampandrosoana saingina amin'ny taona 340 aza no voafaritry ny fisandratana dia notsipihiny kandidalana faharombiny folo fa tsy hipetraka eo amin'ny toerana mahafolo-pirenena intsony izy amin'izay fotoana izay. Ny malagasy rehetra raka izany notsonjovina amin'ity vinana asa ity ka hiara ioty izay vokatra tsara izay. Asa maro no efa natomboka dia ny fitrandrahana ireo sehatra lehibe ahafahan'ny firenena mahavita tena amin'ny lafin-drehetra. Ohatra akaiky noraisy ny fanavoazan'ireo seranam-piaramanidina varavarana voalohany mampifandray amin'ny Madagasikara amin'izao tontolo izao. Misy fanombohana trano ny zavadrehetra hoy ny filoha teo aloha. Zay fomba fijery projet structurant. Jereo zao tratranak'iray zay natao teto Antananarivo. Hitanareo rehefa mandala reny ianareo dia ny aéroport. Io aéroport io dia aéroport tena moderne. Ianareo dia maneeritreritra hoe ampandrosin'ny firenena hivaty vavahady Madagasikara nosobe vavahady Madagasikara dia izao ny aéroport hivaty aéroport tamin'ny taona 1968. 1968 dimampolo taona lasa mbola tsy misy akory ianareo tamin'izany fotoan'izany dia efa teo aéroport io gaga iray mandeha inondé ho hivaty oatra aéroport kely hoe dia inondé sy mahagaga satria tsy etsy nadavola ny zavatra samihafa tany tsy nieritreretina tsy le fandrosoana ateo aoriana dia lasa zay le farany izy tonga dia aéroport anankiroa no nampahaminanenadiaga aéroport international le hivato sy Nosy Be.
taoriny famelabelarana ny fisandratana dia nisokatra malalaka tamin'ny fandraisan'ireo fanontaniana nitikitika ny sain'ireo mpianatra ny filorajaonarymampianina. Ny fantaniko hoe tena nécessité le ministra ho postana filoam-pirenena zay vao hanao action absolument des peuples hoe ilaina ve ny idiranao président vao manao action sa ahoana oza hoe tsy président tsy niandry hoana tony fitarapanjakany zay vao nampafisolo firenena zao manazaitranao rehefa vita ny fianarana fitanivena nefa nazay tampianatra sasasany teny dia zao nana diplôme zay ilaina tamin'ny Canada ny expertise comptable afitena rehefa verina ty a Frantsa dia tena mena cabinet le premier cabinet international le poste tsara satria mila profil zany mila profil anankitelo zay ny anankiray profil anglo-saxon dia ny faharoa européen dia ny fahatelo autre dia africain ianao mafeno am'zany iany zany tsy anao za ody izy ampianatra tao trano akidy zay tadrafitra am'zany tovy am'tatotisika eo mba misy mpampianatra afaka manamarina an'izany fa rehefa nametraka ny centre de formation comptabilité zay tandrafitra am'zany ny dia hoe tsy bazatsy mitoramtia fa tsy maintsy autonome tia indrina atsy comptabilité tsony tia fa administration io ganisy nataka am'izany fotoa am'zany hoe ny madama kelitengy no DG amin'ny 2017 tsy hoe tsy maintsy zao ny rahan'izy dia mitovy am'izany any le eo amin'ny firenena conférence avec isa fampielezan-kevitra dia zao na zay tanao io fombatsika malagasy dia rehefa tonga ohatran'izao io le hoe ianao ve manao am'ty sa manao am'ty ianao tsy tokony mitokana tony tsy tokony manao an'izao fitokanan'izany ana fampielezan-kevitra. Et vous avez raison, le président de la République, le premier jour où il exerce, est déjà en campagne en Zavatari Tazayato. J'ai un peu de raison pour ça. Fantanina napetraky ny mpianatra ihany koa mikasika ny fampiarana ny iray amin'ireo vina ao amin'ny fisandratana dia ny fizakantena ara-toekarena amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny vokatra eto an-toerana. Dia nahitana izy dia zao mipetro tamin'ny olo zany manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia zao karentsy ny tomobila no vidiko ho an'ny fitondram-panjakana ary misaotra anao nanao zavatra zay satria efa tany any ary za tamin'ny fianaratsy teo fa jereo sanjo inona tomobila tekena présidence manaraka azy rehetrarehetra karentsy tao tomobila neto. Président de la République, là. Président de la République, il fallait quelqu'un dans le président de la République, plus en ménage, c'est fa président de la République, réforme des manières gouvernement, à Trump,
dia i vol commercial fonamena folena rehefa tonga zay tany eleko milahatra daholo le filohampirenena rehetrarehetra hita daholo 5900 hita daholo Boeing 767 hita daholo reo avion rehetrarehetra filohampirenena reo nafika ny arafeny filohampirenena malagasy mandeha le vol commercial donc evita avion koa raha ohatra tiao misosany anankiroa vidy tao anatina mandany reka safidiny zany fonsa mantatsika hoe rehefa mitsara dia tsara tantara amle lavitra ohatran'izao liana tamin'ny fampahafantaran'ireo dingana rehetra tongavana amin'ny fisandratana 34 ireo mpianatry ny INSCAE hitantaratra izany tamin'ny famaroan'ireo fanontaniana nifandray tamin'izay vinanasa izay saika nametrahan'ireo mpianatra fanontaniana avokoa ny sehatra rehetra iopanina ny fisandratana nanana ny heviny izy ireo hitako hoe tsara le izy sady nampifoana le izy fa zao a vonina ny am'le fisandratana vonina ny comment dire ny développer any Madagascar anampy amin'ny développement Madagascar vonina amin'izay a nampifoa saiko le zavatra teo dia tena misaotra betsaka ho an'ny monsieur le président fa tena vonina fisandratana vonina ny développer à Madagascar. Ny fanontaniana voalohany aloha dia misaotra ny filoha zay tonga teto amin'ny sekolinay satria tena nahafinaritra tokoa le nahatongavany tato sady namaly fanontaniana tsara izy ary hitako mitombona tsara le fisandratana 2030 aloha ny voalohany tena mitombona tsara mihitsy le izy fa ny olana kely angambany le hoe amin'ny 2023 ve mety ho vita le hoe inona ny zavatra mety ho tratrany hatramin'izay 2023 zay nena hoe amin'ny 2030 vao tokony ho vita le zavatra fa tsy le amin'ny 2023 fa sinon tena namaly fanontaniana tsara izy ary nahafinaritra be mihitsy zavatra nataony tato zany hoe le izy hitako hoe ilaina ny ohatr'ireny satria maro tena maro raha mbola olona sady hoe efa mba mahatsiarotsiaro tena no manana ny hoe regard critique manoloana ny zava-mitranga eo amin'ny firenena dia hitako hoe tena fotoana ny ilainy reny hoe anehoana indrindra amin'ny filoha hoe zao raha ndray matoa filoha no ilainay aminao zao raha ndray matoa no hitanay tsy nety tamin'ny fitondranao amin'ny olom-pirenenanay dia mahatsapy izay fa misy ny tsy mety dia hoe izay manararoatra miteny amin'ny hoe zao sy zao no hitanay tsy nety mampianatra anahy le izy toa dia tena zavatra to dia mora azo e fa hoe miankina amin'ny tsirairay ny fahazahoana an'ilay zavatra zany dia raha ny zavatra présenté-ny Andriamatoa hoe Rajaonary Mampianina teo a zavatra to dia tokony hoe azony tsirairay satria zavatra nyteneniny tao a tena tokony marina daholo ary tena reny nampandroso a Madagasikara nandray fahazahoako an'le izy zany hoe tsotra izy tsy hoe niteny hoe izy no afaka anao an'le izy fa hoe mivahoaka malagasy amin'ny ankapobeny zany dia izy tsy nametraka hoe filoha Rajaonary Mampianina no mpisandratra Madagasikara amin'le fisandratana fa le izy hoe vina apetraka filoham-pirenena dia ny tsirairay zany no mandray an'le izy dia fa tsy hoe izy rery no anao anazy zay zany tena azoko amin'ny raha amin'ny ankapobeny le izy nitaratra ny famatorany tetikasa mpampandrosoana roso ny kandidatlana faharoambin'ny folo ny fipetrapetrahan'ny paikady rehetra no izana ny fanovana eto Madagasikara ny porofony tamin'ny alalan'ny tarehimarika toy ny fiakaran'ny tapivoarina ho 500 izany eo ihany koa ny dingana mbola olalovana amin'ny alalan'ny fanarahana ny lojika ny fitohizan'ny fametrahana fototra-fitrasa fototra mbola nantitra tery ny filoha teo aloha nefa fa tsy misy filoham-pirenena mahavita miantoka ny fandrosoan'ny firenena iray manontolo fa tsy maintsy mila ny fanomezan-tana ny tsirairay avy manana andraikitra lehibe ao anatin'izany ny isam-batan'olona amin'ny alalan'ny fananana fijery vaovao ny fanomboana asa amin'ny kely indrindra ary ny fanohizana hatrany ihany koa ireo ezaka tsara rehetra efa vita
izay no mahakasika niny tontolo andro ny filoha raha teny amin'ny insika eo iny satria dia mbola nitoy teny andraro ihany koa izay programan'ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena teo aloha izay ny azo avy hatrany teny andraro mantsy ny kandida laharana faharoambivolo taoriny ny fampafantarana ny fisandratana izay nataony teny amin'iny insika eo iny. Toerana izay misy ny toerana vaovao iasan'ny filoha teo aloha amin'ny maha-kandida irotsako-fidiana azy fitaom-pivavahana no nosafidin'ny filoha Rajaonary Mampianina anombohana ny asa rehetra ataony mifanaraka amin'ny fanomanana izay fifidianana izay tonga nanotrona sy ny ombombavaka tamin'ireo mpiara-miasa sy vovonana manohana ny kandida laharana faharoambinifolo. Ny filoha Rajaonary Mampianina izay efa nametraka hatrany ambolohan'ny fitaom-piasany fa tsy vita ny herin'ny tena ny fitantanana ny firenena arahintsika ny fandraisam-pitenenany tao anatin'izay. Manina moa nataony androany mety antany ianareo hoe fanikafana ofisialy inona toy izay fanikafana ofisialy eo anatrehan'Andriamanitra izay ny valiny anarina anorina manangana ary rehefa manangana dia manangana eo ambony vatolampy fa tsy sanatry ny vava eny amin'ny fasika ary izay no tiako tenenanao ty androany ity hiditra ao amin'ny broko hiasa voalohany tsy mbola nipetraka teo amin'ilay izy nandray stylo fa zay hoe alohan'ny petrahako ao andray stylo voalohany sy ny telefona voalohany sy andraisako ny olona voalohany dia zao mametraka ny asa rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Everika fa zavatra ngeza be zany tsy misy olona tafapetraka eo amin'ny fitondrana raha tsy sitrapon'Andriamanitra na raha mialy eo ny olona tezay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa toy ny loza famovoizana izay niseho tety Akondrano io Ivandry dia fantatra izao fa ny efa voasambotra ny iray tamin'ireo olona izay voaroroy ayaina ho nanatanteraka ny fandoroana ny fiara mpitaridalana ny Prime Ministre. Vesatra ninjehana azy ny fanentanana ny olona andory sy anongana ilay fiara-panjakana nanamarina izay raha teo ny fahitana ny sariny tamin'ireo caméra de surveillance teny amin'ny manodinina ny nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana naiky ny elony kosa ilay lehilahy ho ny fanazavana voaray. Fa mikasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Chine. Nofaranana androany tetsy amin'ny masovon'ny Chine tetsy nanisana ny fionana ny tampony ny resana manokana ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika izay natao tany Beijing ny 3 sy 4 septambra lasa teo. Fiara-miasa izay tsy ahafaty antoka na ny andaniny na ny ankilany fa samy azo tombotsoa avokoa na i Chine na i Afrika. Ho an'i Madagasikara dia maro ireo fampiasam-bola ho ataony sinoa eto amintsika amin'ny 3 taona manaraka. Fenoaja Arianna Daolo Farakotinena. Misy araka amin'ny 20 ireo firenena afrikanina nandray anjara tamin'ny fiona an-tampony andian'ny fahatelo tamin'ny Beijing ny resahana manokana ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika. Tao anatin'izay fiona izay dia nazava ny lahan'asan'ny Chine ary misy ny fitsipika napetra amin'ny manoloan'izany. Le principe de sincérité, d'amitié. Fitsipika voalohany ny fahitsiana sy ny fitoviana ary ny fifankahazoana manarak'izay ny fahaiza-manao sy ny fananana traikefa ary koa ny fandrosoana ary farany ny fandraisana anjara sy ny fisokafana amin'ny lafiny rehetra. Le principe d'ouverture et d'inclusivité. Etsy ankilany misandrahaka amin'ny sehatra valo ny tetikasa iantsoroan'ny Chine aty Afrika araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenenany. Voalohany amin'izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria nanapa-kevitra ny anao foara lehibe ara-toekarena sy ara-barotra i Chine. Eo ihany koa ny fampirisihana ireo mpamatsy vola sinoa anatombo ny fampiasam-bolan'izy ireo aty Afrika. Amin'ny 3 taona manaraka dia itombo ihany koa ny fandraisana anjaran'ny Chine eo amin'ny sehatry ny fanamboarana fototra-fitrasa. Ny fifaneraserana ara-barotra ihany koa dia iamafirina satria ho ampitombon'ny Chine ireo entana ho raisiny avy aty Afrika. Miisa 50 tokoa ireo tetikasa ho ampiarina anamorana izay fifaneraserana ara-barotra eo amin'ny Chine sy Afrika izay. Miisa 50 ihany koa ireo fandaharana asa ho an'ny fampiroboroboana ny tontolo iainana, ho an'ny fifanankalozana ara-kolontsaina sy ny mponina kosa. Ankoatran'ny fanamafisana ireo fiara-miasa efa nisy dia 50 ihany koa ireo tetikasa sy fandaharana asa ho atao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, fanatanjahantena ary koa ny fizahantany.
farany nanapa-kevitra ny anokana famatsim-bola ho an'ny fampiroboroboana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana aty Afrika i Chine. Pour favoriser la bonne mise en œuvre de ces luttes initiatives. Entina natanterahana izany dia mitentina 80 miliara dolara amerikana ny famatsim-bola ho an'ny 3 taona manaraka eo. Iseho amin'ny endriny maro izany, eo ny fanampinana ny fanjakana, famatsim-bola ireo orinasa ary ireo sampandrara ara-bola. Comme des aides gouvernementales, des investissements et financements par les entreprises. Amin'ny vola ho ampiasaina aty Afrika io dia isitraka betsaka amin'ny ampahany Madagasikara. Maro ireo tetikasa andalam-panatotosana, ankoatra ireo efa vita, ohatra ny fanamboaran-dalana mampitohy an'ny seranam-piaramanidina Ivato sy ny boulevard d'Europe. Eo ihany koa ny fiarovana ny vakoka malagasy toy ny rovan'ny Lafy sy ny rovana Ambohidrabiby, ny fitsaboana Maimaimpoana ary ny fampidirana rano fisotro madio tany amin'ny faritra atsimo. Eo misehatra ny kolontsaina kosa dia nigadina teto Antananarivo ilay mpanakanto camerounais Franco. Nizara telo lehibe niseho ataony eto Madagasikara ary tsara vidina amin'izany Mahajanga sy Antananarivo nampananteny izy fa afana dia afana niseho izay ho atolony. Ka 10 minitra atoandro ny gadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina nitondra ny Franco omaly talata. Ilay mpanakanto avy eo Cameroun anome hetsika goavana eto amintsika amin'ity volana septambra ity. Araka ny nampanantenan'ny team Groovy mpikarakara ho an'ireo mpankafy dia tonga ny fotoana anomezan'ny Franco ny maha izy azy eo amin'izay tontolon'ny mozika izay. Izay matsiaro fa ahafinaritra ny diany eto Madagasikara. Vraiment c'est cool. Tena mahafinaritra, mafana be aty Madagasikara. Tena tiako. Za sy ny managerako no tonga eto androany. Hafana ny hetsika ho atolotra ary ho ataoko mahazo fafiny avokoa ny mpankafy rehetra. Okay. Anisany ahafantaran'ny be sy ny maro an'ny Franco ilay hira mitondra ny lohateny hoe Coller la petite. Voilà, abonnez la petite, abonnez la petite, et maintenant coller la petite, coller la petite. Seho telo miavaka tsara no atolotry Franco amin'izao fandalovana eto Madagasikara izao. Amin'ny faha 20 septambra izao no anomezany seho lehibe ao amin'ny Shakira Mahajanga amin'ny vidim-pidirana R2. Ny 20 septambra kosa no iaonany amin'ireo mpankafy ao amin'ny kianja mitafy Mahajanga amin'ny vidim-pidirana R5,000. Manana mpanakanto mahay sy manantanenty Madagasikara. Fotoana iray anaovana fanakalozana ihany koa io. Mampanantena fa itotorevitsika amin'ny fotoana io. Amin'ny faha 20 septambra kosa no andraisan'ny Coliseum de Madagascar azy hotrony ireo mpanakanto malagasy marobe toa ny Missy Saïd, Nettex, Joanne, Odiay, Pitleo, Stéphanie ary Mad Max. Anatevin-daharana azy ireo kosa ireo mpanakanto vahiny toa ny Selexton sy Ya Pop. Mampanantena seho miavaka tsy manam-paharoa i Franco amin'ireo seho telo lehibe ireo. Androany no nanainga ao amin'ny Mahajanga izy sy ny ekipany anomana ny hetsika izay ho atao ny faha 20 sy 20 septambra ho avy izao any an-toerana. Isariny ihany koa no mitondrantsika avy hatrany amin'ny vaovao avy any ivelany. Itsidika ny sehola tsy ho ela i Kim Jong-un izany no vaovao anisan'ny nivoatra nandritry ny fionana tamina teo amin'ny firenena koreana eo ihany koa ny fifanarahana teo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo amin'ny ampiatoana ny fampiasana ireo nokleary. Tody amin'ny tanam-polo ny filoha koreana tatsimo nandritry ny fitsidiany tany avaratra. Nilaza i Pyongyang fa ho akatona ny toeram-panaovana andrana misila ataon'izy ireo. Izany no fanambarana ny votra tamin'ny lahatenin'ny Moon Jae-in nandritry ny fivoriana tampony fahatelo eo amin'ny firenena koreana. Niarahaba azy ireo vokatry ny ezaka vita araka izany ny filoha koreana tatsimo. La Corée du Sud tafaratra nanapa-kevitra ny tsy hampiasa intsony ny fitoerana Tongsong miaraka amin'ireo teknisianina manokana ao amin'ny firenena. Fantatra fa ho atsahatra i Pyongyang ihany koa ny fitoerana fampiasana nukleary ao Yongpon raha misy ny antoko avy amin'ny États-Unis. Anisan'ny fanambarana lehibe nandritry ny fionana ihany koa ny hitsidian'i Kim Jong-un na ny Séoul. Fionana izay eritreretina ho atao mialohan'ny faran'ny taona raha tsy misy ny sampony ho ny fanamafisan'ny filoha koreana tatsimo.
taorian'ny fiaonany tamin'ny Donald Trump tamin'ny volana jona lasa teo anamarika ny tantara ity fitsidiana voalohany nataon'ny lehibe mpanjakana koreanina tavaratra tany atsimo ity taorian'ny ady lehibe teo amin'ny samy koreanina tamin'ny taona 1996. Marquerait une nouvelle fois l'histoire. Il s'agirait de la première visite d'un leader nord-coréen dans le sud. dia hita anatin'ny tapany faharoatsika rehefa avy eo ireto ny somotsomony amin'ny zanam-pandaharana ao rahantsika. Ao anatin'ny portrait dia isa lehilahy iray mpanatotosa comédie musicale no jerentsika. Sarina sainam-pirenena indray no nanontaniana ny olona ao anatin'ny Oyanao. Farany zazavavy kely iray miavaka noho ny akantony volony no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa iarana amin'ny Jery Edouard sy ny vahiny, ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa.